dia le ataontsika amin'ny teny vahiny hoe RTGS na real time gross settlement system, izay mbola iverenantsika ihany moa rehefa avy eo ny fomba fiasany, fomba famindram-bola faran'izay angeny izy io. Ny rafitra faharoa kosa dia ny ataontsika hoe télécompensation, izay tsy inona akory fa fomba vaovao, fomba moderna ikirakirana ny taratasim-bola izay kina famindram-bola virement na ny ataontsika hoe lettre d'échange amin'ny alalan'ny tambazotra. Ireo no rafitra apetraka, zava-dehibe ireo satria miasa be na ho an'ny olon-tsotra na ho am-pandraraha. Izy no mitana ny larana faharoa aorianan'ny lela vola. Mitana ny larana faharoa satria raha ny atao tanisa fotsiny no jerena, raha tamin'ny volana Jolay dia efa mitetina hatrany amin'ny 500 miliara no totalin'ireo chèque mifamezivezy teto amin'ny banque FUB fotsiny. Ka raha ny sitsiny raha jerena akaiky ny fomba hanatsarana ireo. Ny tsara ho fantatra amin'izao fanavaozana izao dia voalohany aloha manomboka izao dia misy le ataontsika hoe relevé d'identité bancaire na RIB, izay tsy maintsy ampiasaina zany amin'ny raha rehetra atao amin'ny banky, indrindrindra moa zany fa ny famindram-bola sy ny raha apetraka any amin'ny banky, dia ilaina na ho ampandefa vola na ho ampandray vola.